mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Dia miarahaba atsika rehetra indray mpanjohy ny onjam-peon'ny radio Don Bosco indrindra ity fandaharana fandrayntsika isan-kerinandro fanarakatsika isan-kerinandro ihany koa ity ampanambohana izao fandaharana izao dia mialatsiny amintsika rehetra noho ny tsy fisian'ny fandaharana tamin'ny heriny noho ny antony tsy miankina aminay loatra izany rehetrarehetra izany fa amin'izao fotoana izao tsika dia tavaverina somatsara nataon'ny fandaharana indray dia manasa atsika rehetra hiatrika izao fandaharana izo indray ao anatin'ny ora iray alarobia andrenesanao azy dia amin'izao amin'ny 10 zao hatramin'ny 12 raha ohatra kosa ny famerenana dia isaky ny alatsinainy amin'ny 9 sasany alina ka hatramin'ny 7 sasany alina no anarahantsika izany fandaharana izany. Toy ny mahazatra antsika ary dia ny ray aman-dreny mpanabe ny ray aman-dreny ny général Désiré Philippe Ramakavelo no miaraka amintsika izy no anao famelabelara-kevitra toy ny mahazatra antsika ihany koa dia mizara telo ny fandaharantsika ho andreo zay vao manaraka ny fandaharana zany ny 20 minitra voalohany dia anaovana ny famelabelara-kevitra 20 minitra faharoa andraisana ny SMS avy any aminareo ary ny 20 minitra fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo satria sady andraisana SMS izy ity no andraisana ny antso ihany koa amezana ny fahafampo antsika rehetra. Miarabanao mba hovanina moa général mba hovanina Andriamatoa Flavian mba hovanina Andriamatoa Bruno mba hovanina Andriamatoa Dady zany zao tsika efa mianaka zao miaraka eto indray anio dia miarahaba tsika rehetra mpanaraka ny fandaharana tompoko. Tamin'ny tapabolana antsika dia efa nilaza hoe izao ny fandaharantsika manaraka nefa tsy nisy moa tamin'ny hery noho izay antony tsy miankina amintsika izay famitianana fohy. Ya raha atao famitiana angamba satria tsy nisy tamin'ny heriny indrotra ivona le téléornante taloha zany hoe tsy aloha hevitra fotsiny zavatra andresantsika tamin'ireny satria resaka momba ny tokantrano resaka momba ny fanambadiana resaka momba ny fitiavana dia hotsika hoe tsara ny alalana ny olona hovadiana hoe fantatra ny fomba mpianakaviany fantatra ny finoany fantatra ihany koa ny fiaviany zany anisany ary reo telo reo mbola azonareo jerena ao amin'ny YouTube amin'ny RDP live zany zay ny tena mahatsara ny hoany io hoe tsy ohatra ny amin'ny radio hoe rehefa vita le famereny latsanainy dia tsy enitsony fa ity mbola azonareo jerena satria moa zay ngamba ny ataoko hoe tsy ary ny zavatra napatsivinao teo Andriamatoa Flavian dia hoe iny amin'ny fandaharantsika anio dia hoe mila mifankahalala tsara ny tanora hivady ohatra ny tena ataontsika hoe masabary maitokotso zao hoe ny obolan-jazatsika fa amin'ny fotoana ankalazana ny andro fankatirapitso no zay no loha-hevitra ataontsika ary tena ilaina le izy satria amin'izao fotoana zao manko Andriamatoa Flavian dia tsapatsika tsara fa indraindray ohatra ny ataon'ny olona mba tsy teneniko ny tanora fanan'ny olon-dehibe koa ohatra ny ataon'ny kilalao zany fitiavana zany ohatra ny zavatra maivana ohatra ny tsisy asony tsony ohatra ny général mieritreritra koa eto fa anio andro maneran-tany ho an'ny radio nisy faneraserahantsika resaka fitiavana antsika anjaranao mamelabelatra azy tena zava-dehibe mihitsy ka tena ilaina ny serasera zany ny Andriamatoa Flavian zava-dehibe loatra io ny anisan'ny tenenantsika eto amin'ity fandaharana ity hoe tsy maintsy misy fotoana iarahana amin'ny sakafo mba hifampiresana hiseraserana zany tsy maintsy misy fotoana iarahana miala voly mba hiseraserana zany ary misy fotoana koa tsika tsy maintsy tokony iarahana amin'ny vavaka serasera daholo zany tsy amintsika samy olombelona ihany fa amintsika sy Andriamanitra ihany koa ilaina foana ny serasera tena hoe antoky ny fahatsara-piainana ny fahaizana amin'ny serasera androany araka ny lazainao teo zany hoe andro iresa-pirenena ho an'ny serasera maneran-tany dia hitanao amin'izany fa zava-dehibe loatra ny serasera zany ary ny olona tsy mahay miserasera olona farany azoko lazaina hoe mijaly satria rehefa tsy mahay miserasera anao dia tsy mahay maneho hevitra rehefa tsy mahay maneho hevitra ianao dia tonga ho azy ny tsy fahatokisantena rehefa tonga ny tsy fahatokisantena dia milaza fa sarokenatra tsy misy olona nateraka ho sarokenatra zany Andriamatoa Flavian fa noho ny tsy fahaizana amin'ny serasera no tena mahatonga ny olona miteny hoe sarokenatra zay zany dia tsara mihitsy ny anamariana azy ary satria mozitika hoe raha pitso ny andro mifankatia dia andao ara asitrika famelabelarana kely hoe mila mifankahalala tsara ny tanora hivady mila fantarina tsara hoe iza moa io tovolahy io na hoe iza moa io tovavy io zay hoe kasainao ho alaina vady tsy maika fotsiny ary ty apetraka amin'ny seho ivelany fotsiny
zay zavatra iny atsipihiko manokana mihitsy hoe tsara tare, pikaina, mahay miaingo, mahay mampiresaka, mahay mampifalifaly etsetretsetretsetra. Zany tsy eo ivelany marina fa ilainy zany rehetrarehetra zany fa tsy ahorona am'izay fotsiny. Satria mivady jerijery. Vady jerijery mazava loatra araky ny teninao ary tena hoe tena zava-dehibe zay zavatra iny. Ny toe-tsain'ny lehilahy dia hafa noho ny toe-tsain'ny vehivavy. Famifamino. Dia efa averimberitsika eto foana Andriamatovolavy hoe nanaovan'Andriamanitra an'izay hoe samy hafa ny toe-tsain'ny lehilahy sy ny toe-tsaina vehivavy zany mba hahatonga azy hifamino. Ary efa nilazaitsika teto mihitsy fa hoe eo amin'io atodoan'olombelona io ny tena mibaiko ny lehilahy zany dia ny ilany ankavanany amin'ny atodoa ary ny tena mibaiko ny vehivavy dia ny ilany ankavia. Zareo fa nataon'Andriamanitra ao anatin'ny karandoa ifamino atodoa ankavanana sy ankavia. Tena mizara roa mihitsy izy ireo fa tena hoe mifamino ary zay ny tokony tsoadintsika zay hoe fifaminona. Ny mpivady olona mifamino. Fa tsy olona hoe mitovy daholy. Ary zay tsara vao mitenen'ilay olona ka zay mitovy toetra. Mety hiteraka fahasarana zay fa ny fifaminona nataon'Andriamanitra. Tsika tsy ala amin'le hoe efa ty ny karazana fepetra na lamina napetrak'Andriamanitra amintsika olombelona azavana. Za dia miteny izany hoe mahatonga antsika mivona nge fiainantsika Andriamatovolavy dia hoe efa apetrak'Andriamanitra zao le lamina. Tsy manaraka an'iny ianao fa mivona da zakaga ianao raha sahirana. Ka zay fifaminona zay tena zava-dehibe mihitsy. Ary io fifaminona io no miteraka arindra sy lamina eo amin'ny fiainan'ny mpivady sy ny fiainan'ny ankonana manontolo mihitsy raha izay ny azo lazaina azy ary ny io tokantrano io dia rahana manorina sy manangana. Tsy mba sasatra mihitsy mamerimerina zany. Rahana manorina ary arahana manangana. Za zany miteny foana an'iren'le olona hoe efa any amin'ny 30 taona mahery izy vao manambady ny lehilahy ohatra. Efa manana zavatra, mety manana fanaka, mety manana trano ary, mety manana fiara, etsetsetsetsetsetera. Manana moto. Manana moto. Manana ataontsika hoe manana zavatra be dia be dia za zavatra ny aina ako ty manko dia mba tiako fampizarana foana. Za mba efa nanana zavatra ihany alohan'ny anambadiako fa namidiko. Satria raha vao hoe ianao dia lasa sarotiny ianao raha vao hoe simby ny zavatra iny na kitihiny ny zavatra iny dia alora nga miara-manangana. Alora miara-manoa. Rehefa tia ny vola dia andao tia ny rahantsika miaraka mividy fanaka, andao tia ny rahantsika mividy zay kanokano-piainana. Tena hafa mihitsy ny fijery amin'izay fotoana izay. Ary zay ny ataoko hoe tena zava-dehibe fa io samy manana fijeriny. Inona ny zavatra na fihetsika tadiavin'ny vehivavy amin'ny lehilahy? Tsara ho fantatra mihitsy zany Andriamatovolavy hoe inona ny zavatra na fihetsika tadiavin'ny vehivavy amin'ny lehilahy. Ny voalohany indrindra mila fanehoam-pitiavana sy fahalemem-panahy avy amin'ny lehilahy ny vehivavy. Tsika dia efa niteny foana teto Andriamatovolavy fa hoe raha ohatra ka atao raisina nohatra amin'ireo taova misy eo amin'ny vatan'olombelona dia ny vehivavy sofina fa ny lehilahy maso. Voaloha zavatsika koa zay ny mahatonga ny hoe mila fanehoam-pitiavana, mila maheno na miverimberinao foana hoe tiako ianao, mahafinaritra ianao, misy dokadoka, misy famporisihana. Tsy ny vehivavy zany ary tena ilainy. Zay ny tena mahavehivavy azy. Ka tsika teto efa niteny mihitsy hoe ny fomba anisany fanehoam-pitiavana dia misy fomba dimy hoe teny famporisihana hoy tsika. Zany efa naverimberitsika teto foana Andriamatovolavy teny famporisihana da fotoana manokana izy mihoatra ny mpivady moa manana fotoana manokana betsaka indrindra. Ny fifanampiana ny mpivady mila mifanampy Andriamatovolavy fa tsy misy hoe raha voatokana ho an'ny vehivavy fotsiny na zavatra asa voatokana ho an'ny lehilahy fotsiny fa raha azo atao dia ny mifanampy ny tena tsara. Io nge na nolotra fitaovana ho an'le rangahy fotsiny azy indrindra zava-dehibe. Tsy ianao mihitsy ny anatsofa na vely marto ohatra fa mba eo akaikiny eo anao dia tia ny marto, tia ny tsofa, tia ny zao zava-dehibe zany. Dia eo ihany koa hoe fanomezana. Tonga ty zao ny andro ny mpifankaty. Inona indray ary zao ny fanomezan'ny mpivady. Anisan'ny zavatra anankiray lehibe zany ary io tsy voatery hoe zavatra sarobidy. Ny tena marina dia tonga amin'ny obolan-drazantsika Andriamatovolavy hoe toy ny tantely tababata ny fitiavana ny mameno azy. Ny fitiavana ny tena zava-dehibe. Rehefa amin'fonao na nomezanao zavatra na dia atao singa ambonikazo ray fotsiny azy dia efa zava-dehibe amin'ny vehivavy zay zavatra ray fanomezana zay. Dia farany moa efa nitenisika foana hoe vatana mifanakaiky satria vatantsika io efa resantsika foana hoe misy onjam-pitiavana sy fampatokisana avoakany. Ao vatantsika ao mihitsy zany onjam-pitiavana sy fampatokisana ary sasatra mihitsy zany mamerimberina milaza hoe ny fitiavana zany dia mifototra avy amin'ny fifampatokisana. Olona tsy mahatoky zany na tabataka ny matoa anao tsy mahatoky tsy tia ianao. Ary zay foana ny tenenako ny olona sarom-piaro. Ny olona sarom-piaro tsy mametraka fitokisana amin'ny vadiny.
ka nahiteny foana azy ianao hoe tiako ny vadiko tiako nefa ianao sary-piaro amiko tsy izy zany faharoa manarakaraka an'izay mila mifampiresaka sy mifanakalo-hevitra amin'ny vadiny ny vehivavy zany amin'ny lehilahy mba hatsapany fa misy olona azo ny anteherana sy ankinany eo amin'ny fiainany afaka ifanampy amin'ny fiainany amin'ny lafiny tsehatra maro tena be deaibe mihitsy ny renim-pianakaviana no menomenina amin'le lehilahy tsy mba miresaka mihitsy tsy mba miteny anontaniana dia tsy manan-kevitra sy ny satria ahoana ny ankinanao amin'izany olona zany zany ny tonga amin'ny fitenenana hoe metehitra amin'ny hazo boboka tsy azo entena fa vao miakina eo anao dia minjera tsy zavatra ka tena ilaina mihitsy hoe fahaizana hoe mifampiresaka sy mifanakalo-hevitra atrevona nge mba tonga antsika le miteny andre matovilavien hoe tsy maintsy misy fotoana iarahana amin'ny sakafo mba hifampiresahana ifanakalo tsy maintsy misy fotoana iarahana miala voly tsy maintsy misy fotoana iarahana vava ny antony zany rehetrarehetra zany de hoe ny fahaizana maneho hevitry dia anisan'ny mampivoatra ary manamafy ny mahaizay anao mahatonga anao atoko-tena ka afaka mifanandrana na amin'ny fotoana ina na amin'ny fotoana ina na amin'ny sehatra aiza na amin'ny sehatra izy tena zava-dehibe fa rehefa tsy mahay maneho hevitra anao dia sahirana ary tena tonga dia avy hatrany dia fantatry ny olona hoe olona tsy matoko-tena zay zavatra fahatelo mila mifampatoky mila miaina ao anatin'ny fahamarinana ny vehivavy indrindraindrindra ary zay ny tenenako any telo hoe sary-piaro teo tsisy zavatra mahafadira anaovan'ny vehivavy ohatrany manambady lehilahy sary-piaro vao mihetra kely misy vehivavy zara raha mahazo mivoaka ny trano fa dia tsy mahazo fa dia ao fafidiranovako koa ny lehilahy rehefa sena vehivavy sary-piaro eny fa eto aloha tsika mbola amin'ny vehivavy aloha ny resatsika dia zay lazaiko zay ho an'ny vehivavy tena heveriny hoe zavatra tena ataotsika hoe raha tianao ateza ny tokantrano tompoko dia tena hoe ilaina mihitsy le fampatokisana eto dia miteny foana hoe tsy voatery savasava na ny telefony na ny portefeuille ianao na ny posiny ianao na ny kitapo fitondra ny miasa etsetraetsetra vao ahafantatra fa ay misy any zao eo vadinao eo manko le misy ny fampatokisana io le tenentsika eto foana dia matovilavy hoe azalava maso satria raha vao mitrangy io zavatra io ka mahita fotsiny hoe ao amin'ny telefony ohatra mahita mesazy asa mety tena mpiara-miasa amina ina dia izany hoe vehivavy manao zao manomboka eo mipetraka ny ahy dia manomboka eo ny tranonao ikorotana manomboka eo ary farany rehefa leo ny lehilahy amin'ny savana ny posiny savana ny kitapony savana ty savana ty farany izy leo satria fampatokisana zay mbola averimbetra na eo mivady ange io andre matovilavien na eo amin'ny mpianaka dia tena hoe fampatokisana io ny fototry ny fitiavana na omenao zavatra sarobidy takininna zany zanakao nefa tsy omenao fitokisana dia mba tsy tenenako hoe sasapoana dia lasa mitady fitiavana ny velana izy satria izy mifampatoky amin'ny namany mahay mifampiresaka mahay mifanakalo-hevitra mahay manao zavatra miaraka etsetraetsetraetsetra zany rehetrarehetra zany dia tena zava-dehibe fa efatra mila ataoko hoe antoka eo amin'ny fahatsara-piainana izy lafi ny asa amin'io zay ny mahatonga foana hoe raha mbola tovolahy tsy miasa aza manambady ary raha tena miteny amin'za tovovavy mihitsy antan'io tsara fa raha mbola tsy manana atony aza manaiky ny hoe ataony ny fanambadiana irosika ny fanambadiana ijaly fadiranovana ianao raha lehilahy tsy miasa ny vadina za eto dia manamarika fotsiny hoe raha ohatra izy efa ny asa fa mety hoe rava ny orinasa nisy azy dia lasa tsy miasa izy zavatra hafa zay fa raha olona tena mbola aza mba manaiky anambady olona tsy miasa za dia milazan'izany mihitsy te mitady fahoriana mihitsy ianao raha ohatra ka olona tsy miasa ny vadina azay le hoe mila antoka amin'ny fahatsara-piainana raha miteny an'izany fahatsara-piainana zany dia hoe eo amin'ny famelomana eo amin'ny fampandehanana ny fiainana ao tokantrano atsapany fa tena mandray adiditsy andraiky tsy ho vadinao io ka tsisy ampitebiteby azy ny antony tenentenenako anio manko andre matovilavy tsipihiko manokana hoe ampitebiteby rehefa mitondra voka ny vehivavy tenentsika eto foana vehivavy mitondra voka tsy maintsy milamitsaina tsy maintsy falifaly miramirana hoe mahatsiaro fa tena hoe azo ny ankinana io vadiny io mahatapatra fa tena hoe mandrivony vato izy zay ny tenenana azy fa raha vao mitebiteby malahelo sorena mitomany misy fiatraikany ainy mizazany am-boka za miteny foana eto tsika hoe rehefa mitondra voka ny vehivavy ny lehilahy koa mitondra voka inona le voka hoentin'ny lehilahy manome nio zavatra nytansaiko teo hoe fiadana-tsaina ny vadiny fiadana-po fiadana-panahy fifaliana etsetraetsetra zay ny anjaran'ny lehilahy mitondra voka ny vadiny fa tsy lozana misotro labiera miaraka amin'ny namana ary amin'ny toerana fisotroana zava-pisotro ry zay zavatra zava-dehibe mihitsy zany
ny fahadimy a mila mahazo antoka koa izy fa tena lohan'ny fianakaviana tokoa ty lehilahy ty lohan'ny fianakaviana zay efa anatin'ny soratra masina hoe ny lehilahy ny lohan'ny fianakaviana sanatria ny vava aladiny lela tsy aza manoto ny fary ka ny lohan'ny ray ny matsatso zany hoe tsy mandray andraikitra tsy mandray misy lehilahy ohatra zany tena tsy mandray andraikitra tsy mandray adidy tsy mandray apetrapetrany fotsiny amin'ny vady nytoina fotsiny mahalehilahy anao tsy nitaovam-pananahana fotsiny mahalehilahy fa ny toetsaina ny tena mahalehilahy fa tsy hoe zay ny mampiavaka ny lasany vavy ary zay ny zavatra iny de zay tena zava-dehibe mihitsy hoe tokony mahatsapan'izany hoe tena azo antoka fa tena lohan'ny fianakaviana ary rehefa tena mipetraka ny lehilahy amin'ny mahalohany fianakaviana zay mahatonga antsika amin'ny resaka an'ity hoe mba ho vaniny ity hoe eo amin'ny fanabeazana de fanabeazana ny zanaka lahy na ny zanaka vavy ho ray tompona andraikitra ho reny tompona andraikitra zany hoe olombanina ka mitsinjona eo avy ny taranany mba ho ray tompona andraikitra koa ny zanany lahy mba ho reny tompona andraikitra koa ny zanany vavy zay ny tena antony ary tsika teto efa miteny foana fa hoe io ankonana io nge ny tena sekolin'ny fiainany ary io ray aman-dreny io ny tena ataotsika hoe fitaratra alaina tahaka ka rehefa ny fitaratra ny vasoka ko inona ny mahafitaratra azy lanimanja zay indrindra lanimanja zay mihitsy ny tena fiteny azy ary zay zavatra tena nisany tena hoe zava-dehibe misy ka tsy maintsy apetrapetraka tsara ny rehetrarehetra ny tompo satria andron'ny ataotsika hoe andron'ny mpifankaty anio raha-pitso mantsy azafady andron'ny mpifankaty de aza sodokany fotsiny akanga tsara soratra ony ka de avy hatrany de miroboka fotsiny nefa lalina be le rano ianao olona tsy mahay milomano de mba eritrereto ihany dinidiny tsara ary reny ny antony Andriamatofilaviana tena hoe fampiresahana amin'ny ray aman-dreny fampidinihana amin'ny ray aman-dreny mangataka ny hevitra ny ray aman-dreny sinsisinsy fa tsy avy fotsiny de rehefa miteny ny ray aman-dreny tsy mety amintsika io anaka de tonga de belo fotsiny ganganareo ny anabady azy tady dio ary zay ny tena antony anaovana an'ity fandarana ity de renao tsara fa zay fotsiny zay zao ny lafin'ny lehilahy de amin'ny herinany zany lafin'ny vehivavy indray no jerevantsika satria araky le lazainy hoe fameno teo ary tena samy manana ny toerany za de tena mametrapetraka foana amin'ny olona hoe matoa Andriamanitra nanao lasy vavy misy antony misy dikany ary misy asiny mihitsiny ka oaka ho ajaitsika zay ny hoe asina mahalehilahintsika ho ajaitsika ny hoe asina mahavehivavy fa samy manana ny asiny ka ny asina roa mifameno vao maika koa asina mitambatra anankiroa zany tsy hoe manasikasina fa tena asina grand as ainy tsy lehibe fa tsy asina verninindroa fa aitsy lehibe verninindroa matsatso raha vao verina zay misy ka zay misy ny amin'ny malagasy raha vao verina indroa matimaty ohatra na maty na velona fa matimaty zany ary indrindra ny zavatra matimaty ny zavatra tsy tian'Andriamanitra indrindra alohan'ny vava kozy ny fitenenanao amin'ny baiboly fa na ianao mangatsika na ianao mafana tapitra ny tapany voalohany zay ny tapany voalohany hidirantsika ny tapany faharoa zany hoe andraisana ny SMS avy any aminareo mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr M lehibe ny fitomboany mba hovano @yahoo.fr zay de vita mba hovanina hoantsika zao vao manaraka ny fandarana ary dia tsara ny manamarika fa ny fandarantsika amin'ny tolakandro dia efa mandeha ao amin'ny RTP live na ny amin'ny YouTube no anarahantsika izany sady misy feo no misy sary izy amin'izay fotoana izay vakina ary ny SMS voalohany tonga aty aminay za efa mpanaraka ny fandarana isaky ny alatsinainy alina sy ny alarobia atoandro fa tena tsara ny fandarana ka mirahasoa anareo ela velona fa mba saika mba anontany kely azafady za manana olo tiana any fianaratsoa dia mbola aizany toyany eny ka tsy ny elanela-tany eny ny mahafatiny fitiavana tany veritsika eto foana Andriamatofilaviana tsy ny elanela-tany mihitsy indrindraindrindratsika fa manana ny teknôlôjia avolenta mampifanakaiky ny mpifankaty hitanao eo ny tarehany afaka miresaka aminao mifampitsikitsiky mazava loatra fa tsy ny elanela-tany mihitsy no mampisaraka amin'izao fotoana zao taloha ny mety ho zay fa amin'izao fotoana zao tsy ny elanela-tany mihitsy mampisaraka ny olona
tsara ihany koa manamarika amintsika itsika zay manoatra ny SMS itsika opiany indrindra fa ireo olona zay manoatra SMS aty aminay any dia misy fiarabana daholo eo alohan'ireny teny reny fa tsy vakiako satria manaelan'ny fotoanantsika tokony hamakina azahoana mamaky SMS telona efatra nefa ny hamakina an'ireny fa tena miaraba daholo nareo mankasitraka anareo zay zaho izy dia manana olontiana izy dia namako taloha samy tany ambanivohitra zay tamin'izany am'izao izy tiako sady tiako fa resaka telefona no tiako fitiavana azy fa zay ikasany vady izy any ambanivohitra za tia tanà dia laha 13 taona manoratra araka ny ladaina teo ni rehefa mifankatia ianareo tsy nelanela tany mihitsy no mampisaraka anareo mifanakaiky am-pofony nareo mifanakaiky am-panahy mifanaratsany asinsisa kony indray ny tadiavina motanzany fa zany tena antony nanaovana antony fandarany tony mba hitandremanareo tsara fa nitokatrano mandrapahafaty raha manorona tokatrano zay ny antony tena nanaovana antony hoe fataro fa tsy hoe zavatra mandalo fotsiny misavona fotsiny za ihany ozy izy le tamin'ny heriny za tompoko dia mamela ny heloko ny vadiko fa mba mangataka za hoe inona no ataoko anampy ahy mba tena hiverena ny fatiko isako indray le nantsany mako mpiray vodirindrindra aminay ihany dia misaotra indrindra le izy zao foana ny teneniko ny olo amin'io eritrereto ny zanakareo rehefa reo nataonao ivo-pitiavana reo zanakareo reo ny atafita azy ny havanina azy ianao efa namela heloka ny vadinao dia any apetraka le izy fa aza eritreretina tsony satria manimba saina manimba fo ka raha vao manimba saina manimba fo dia lasa kizitiny ianao lasa sorena ianao lasa tsy tehiresaka ianao lasa ny ekisikony lasa treritreromina etsetra zay fotsiny ahako ireo ny ivo ny fiainana dia ataovy zay matafita andreo fa tsy maintsy milamitsaina ianao manana fo tena ataotsika hoe miadana koa zay vao afaka miaina zany atao hoe mikasa ny fikasana hoe ahavanina andreo zanakareo onao generaly mila mahafantatra ny fianakaviany lavy aloha ny vavy vao tokony hitondra azy any tondra azy any amin'ray aman-dreny sa tsy voatery zany hoe makany amin'ny lehilahy voalohany le izy igny zay ny mahatonga hoe mpinamana aloha ny atomboana azonao mo mpinamana satria mpinamana nge afaka mifanerasena am'tany zay mpinamana tsy mbola misy resaka hoe fa raha voataonao hoe sipa dia sarotra be fa raha mpinamana fotsiny dia tena azo atao tsara mihitsy tsy misy eritreritry misy mpinamana nge ohatry ny mpianadahy azara miteny foana hoe namana tsy mba vadina ny antony satria efa mifampitondra fa io namana io tena mahavonjy anao aneroina any raha manana sarotra ny fiainanao atokatrano na ny lana ny vavy zany fa rehefa ohatra moka zay ny lahatra andriamanitra aminareo hivady raha ndray tsy misakana an'izany fa mandra-pahatonga ny fotoana tena hoe any amin'ny 20 taona mahery any zany mety nanomboka tany amin'ny 13 taona nareo nefa mpinamana fa 13 taona nareo mandra-pahatonga ny any amin'ny taontsika hoe 20 taona 7 taona na mpinamana fa any amin'ny 20 taona vao mieritreritra hoe efa tena mifakahazo tsara mahafantatra ny andaniny sy ny ankilany amin'ray aman-dreny ko ina moa maharatsa raha toka ifampitantana eo amin'ny fiainana zay ny ametrahako azy mba hafaritra tanora mba tsy hanaonao foana fa tonga indray ty ny Saint Valentin izy betsaka indray ny zaza ho simba sy azo takaitra ka zay ny tena naovana ny fandaharany zay ny ataoko hoe aza sodokan'ny akanga tsara soratra asa sodokan'ny resaka fotsiny mampandredrisa fa eritrereto no avinao za tsy misakana mihitsy hoe maneho fitiavana andro rasa-pirenena na manera-tany io raha ampitro fa tsy za mihitsy misakana zany fa zao tsy maintsy mahatsiaro tena mihitsy ianao tsy hanimba ny tenanao zay zavatray fotsiny zany dia miteny foana raha olona tena mifankatia aza manimba ny hoavinareo fa raha tena vonina hivadinareo mandra-pahafatinareo misy fotoana foana zay iarahanareo zay fa ajao tsara ny tenanareo na ny lana ny vavy inaka iny tokony atao fa zany teraka ray dia nefa ny rainjanako tsy nanampy anay tsony fa tamin'ny voateraka ihany izy no nanome fanampiana anay dia tokony hiteny anazy ve za zao hoe atao hoana ka zana nioko rainjanakao ny iny na tianao na tsy tianao tsy azonao fafany iny mandra-pahafaty raha nio zazy io ina mono misakana anao raha ohatra ty angataka fanampiana ho any zanakao anao fa tsy hoe fanampiana anao fa fanampiana ny zanany amiko tsy olana mihitsy zany andraindray moa le olona koa hoe ny ampopo dia hoe izy raha tsy nijery anay kory ko ina ny raharahiko an'iny veliko foana ny zanako
safidinao zay fa zonao mihitsy ny mangataka fanampiana ho an'io zanan'io zay zavatra ray ary io zanan'io manana zo andray zavatra avy amin'ny ray manana zo an'izany izy fa tsy enao fotsiny hoe oetikambo de hoe tsy mila an'izany zay rain-janakao iny rain'io zazy io tsy azonao kosehiny zay tsy azonao fafana tsy azonao atao iny mba mila torohevitra tompoko za vehivavy mativady niteraka telo nanambady ary bevoka zao hatramin'ny na bevoka aho de lasa mandangialainga foana le vadiko any ka lasa na le zanako voaloha aza de lasa maditra inona tompoko no ataoko lasa miasa be ny saiko de tsy maintsy mangataka fotoana eo nano zay fa tsy vitandresaka tsotra fotsiny eto fa zay no hevitra atolotra anao hoe mangata fotoana de miresaka tsika menaka inona mba azo atao fa ny fofombadiko any Majunga za tia betafo i sécurité sy guide ny vazahany vehivavy manoratra eny karaha vonona ny vady ianareo de tsy maintsy manatona ny vadinao ianao zay fa tsy mifampisetroseto fotsiny so de lasa amle fiteny hoe obolany hoe afo lavitra tsy azo amindrona tandre maminiro amin'ny andro afo akaika fa misy any de any miandry anao fa tsy le akaiky aty tandremo tena misy fivana tokoa ny fiainana rehefa ampiariny fampianarana ataony generaly toroka voninkiazo tompoko misotra tompoko lay tsy miresaka ela sy mitokana fandriana rehefa miady ve mba mety tena mahatezitra any lehilahy ka hiafara amin'ny fisarahana ka tsy azo atao anie zany zany mpivady zany nanaovan'Andriamanitra ina nanaovan'Andriamanitra ao anaty baiboly vady zany namorona ary de mba honofo ray ihany izy roa zany hoe ohatrany olona anaka ataonao naona hodidinao tenanao de nilany tapaka ao ato de nilany ery ndray ambony canapé ndray de maty angeny dikan'izany maty ny fitiavana ny dikany tsy fanao mihitsy ny mandao ny fandriana tsy fanao mihitsy ny mandao tokatrano raha ho an'ny mpivady zay ihany ny fantatro ny fanambadiana io nge tsy voatery hoe fahasambarana sy fifaliana rehefa nanaiky ianao zay ny mahatonga an'le hoe alohan'ny ametahana an'le peratra de manao karazana fianianana na manao velorano na voady anao an'izay zavatra fa tsy hoe rehefa manao tsobin-drano raha mengalika raha marivo roboako fa raha lalina ialako tsy izy zany ary le voady tsy natao tamin'ny olo ihany fa natao tamin'Andriamanitra mihitsy zay mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana nge nanaovana le voady fa tsy hoe inona Andriamanitra mihitsy no alainao vavolombelona ary eo anatin'izy tsy natao mihitsy hoe fianianana na velorano fa tena hoe voady ka ny voady tsy mba azo ivadilena mihitsy zay samihafa mihitsy mantsy ny hoe anao velorano sy anao voady sy anao fianianana samihafa ka io manko matetika manko de zao foana io voambolana hoe voady io raha soronao ny io de vady fa raha soronao ny vesiny io de ady zay ka misy dikany kizabely hoe voady zay zavatra tsy azo misaraka mihitsy raha vo misaraka raha vo asoronao ny voady de na lasa ady io na zavatra hafa zay vehivavy manoratra manana olo tiana efa 3 taona zay no niarahanay afaka 2 taona hony izy vao voninaka vady a 20 taona za ary izy 20 taona mbola mifankatia tsara zay atreto nefa izy milaza amiko fa misy vehivavy tia azy ony ihany ary nekeny de inona ny tokony ataoko fa tena tiako be ko zany nge fa milaza izy misy vehivavy tia azy ony ihany de efa nekeny ko inona mbo tsy de andro vasiko eo anao sanatriny zany mampalahelo be zay tia mahafoy zany iny ka zao ny Andriamatofo lavy ny fitiavana tompoko avy amin'ny olon-droa ifanakalozana tsy mandeha ila mihitsy zany fitiavana zany raha vao fitiavana mandeha ila de ho diso fanantenana ianao tsy maintsy na mpivady io na mpianaka io zay zavatra zay ny atao hoe fitiavana fa tsy misy fitiavana mandeha ila zany rehefa miteny aminao tena sahan'izao no miteny anao hoe fa misy olona de tia azy ony matoy sa miteny zany de efa nidikiny zany amin'ny teny mazava tsara de hoe okizay ny atsika fa za rehefa misy miandry zay mazava tsara ny teny ka na hitolokoloko foana eo ianao hitomany foana tsy hinan-kanina fa malahelo azy de anao foana ny mahi tratry ny aretiny eo ny afarany za manana olo tiana ny teny tamiko izy hoe mety tsy hiteraka mamanay nefa fantatro fa tsy anaiky ny anambadiako azy satria lahatokana ary tsy manana anabavy inona kay ny tokony ataoko de lahy manoratra eny kefa zany efa fantatro zany lahatokana ianao de asa tsy anana taranaka le izy eny Andriamatofo laviany de ty ny hevitro raha mbola tsy tafiditra ao ianao
dia aleo lavitra manapa-kevitra hoe zahako efa lahatokana za mba mila taranaka inona no mahadiso anao an'izany fa indraindray manko matetika efa mivady le olona vao efa mivady herintaona roa taona tsy miteraka taona avy eo mandeha mijery mpitsabitsy ny hoe ay ny ray amin'izy roa tsy miteraka amin'izay fotoana izay tsy voatery mihitsy ianao anarin'io vadinao io a manangana zaza na hoe dia milaza hoe zay nefa lahatra napetraka voatery fa tsy tokony mihitsy satria tsy zay nanaovana voady fa fanambadiana iny ka zay indrindra nataoko hoe raha olona hoe ao anao vao mahita hoe tsy miteraka tsy manana zo mihitsy ianao anaran'io vadinao io fa raha ohatra kosa mbola tsy tonga ao mihitsy ianao nefa mahalala fa tsy hiteraka ny ray anankiray nefa ny anabadika hiterahana ozy ny malagasy ary indrindra lahatokana dia janony eo aminao zany le taranaka za tsy mametsy kosa raha ohatra ka hoe dia tena mifampirisaka mihitsy ake tsy hoe za tsy tianao fa za olona lahatokana mba mila taranaka dia zay afaka mijanona ompinamantsika fa za kosa mba mila taranaka inaro ny teneny amin'izay inakay ny tokony atao amin'ireny olona ireny fa za tia dia tia mangorakolona be fa rehefa mba misy tsy mba misy kely za dia tsy meny olona tokony tsy manome tsony ve za zay ny atao hoe fity ina moa filazanzany raha misy patsa dia fantany ianao fa rehefa tsy manome ianao dia hodiny tsy fantatra dia aza manome tena tsy zavatra ratsy ohatran'izany atao hoe rehefa manana ianao dia manatona izy rehefa tsy manana ianao dia alany koinany hanomezana an'izany dia iza le hoe tsara ny manome no mandray iny tsara ny manome no mandray raha toka tsy manana an'izany toetra ratsy zany leo efa hitanao nge le toetra ratsy efa liosony ratsy eny efa liosony ny ratsy manaiky andre matofy lavien fa le izy kosa amiko amiko eloka ibaboana ny mody rariny ary ny eloka ibaboana ny mahatonga le hoe na manota intelo ny efatra indimy azy ianao impito amby fitopolo jesoa zay fa tsy io zavatra ataony hoe fity raha misy patsy io aiza misy milaza an'izany tsisy milaza an'izany zavatra hafa mihitsy anie zany zay aloha mifandraisako azy fa tsy fantatro na diso na marina zay mifandraisako azy za manana zanaka lahy 12 taona 4e mahaditra tsy azo tenenina sady tsy mianatra dia rehefa tenenina dia be famaliana na le zandriny aza dia manahaka ny ataony inona ny tokony atao dia mangatafy taona tompoko be mihitsy ny ray aman-dreny tratrany eo amin'io vanitaona io dia io daholo be famaliana tsy te hianatra mame ohatra ratsy ny zandriny dia hoe toa mangatafy taona dia hoety miaraka aminao izy za manana namana lahy dia fito volana ny arahanay dia ataony fisehoana izy efa miasa za vao mitady asa zay mifampatoky tsara sy mifanaja mety ve zany jeneraly fito volana aza maimaika aho aza maimaika fa otrany eny anao mbola zany eny nanaovana antony fandarantony fataro ny fomba mpianakaviany fataro hoe manahoana ny finondo zareo manahoana zany rehetrarehetra zany na tianao na tsy tianao tsy maintsy miditra ao anatin'ny fanorenana tokantrano fa tsy vita amin'ny fotony hoe izy bogosy dia zay mifankaty dia vita rehefa avy eo ianao vao matrany eny ianao araka ny tenenin'ny olona ny nenina nge ozy tsotra ny eo ondry loloana ohatry ny ondry mielo lalana ohatry ny ondry fa manaraka orina ohatry ny elika hitanao fa ny elika na mafinaritra tahaka n'ina raha mety manaikitra fa ny ondry tsy manaikitra taloha tsy mba sary-piary zany mihitsy fa taty aoriana dia fantatra fa nanao sipa ny vadiko dia lasa tsy mahatoky ny vadiko tsony ary sary-piary tanteraka inona ny tokony ho ataoko manimba eny ka le izy ve hoe ianao ve mahay mamela heloka sa zao fona nge ny tenentsika eto andriamatofy lavien maninona tsika mangataka famela-keloka amin'andriamanitra ary tsy mahay mamela heloka ny samy olombelona zay dia apetrako foana misy ohatra tena milatsafisaina mihitsy ao baiboly hoe le olona le mpiasa hoe nitaraina tamin'ny mpampiasa azy fa be loatra le zao dia navelan'le olona eny ary tsy manina vao mivoaka ny vavahady izy mifanena amin'ny namany samy mpiasa vola tsy makaiza koa nanana tsy nanaiky izy raha tsy nampidirina ponsa hitanao zay le olombelona ohatran'io andriamanitra vonina mamela heloka rehefa toka tena hoe miaiky heloka ianao ary zay nafatesan'i Jesosy fa ny olombelona tompoko dia tsy mahay mamela zay nge mahatonga hoe miaraha mivavaka sy fotoany arahana mivavaka aizana mamela heloka zay ny ahako za tompoko mikasa anambady nefa zay vao indro ny ona zay mifanalavitra be izy any an-talà za ty finarivo be dia ahoana tompoko ny fomba ilazako azy hoe efa tsy virjiny tsony satria efa nanambady
dia maty le vadiko mba ampy io atoko fasahiran-tsaina misaotra mialoha zay efa vita fisehoana tamin'ny janvier dia mois de juin no mety atao ngamba ny raharaha koa le efa fatany no volananambadiko anao ve virgin tsony lananambady zany le olona injany nga mila tenenina tsony avy eo indray nareo efa vita fisehoana dikan'izany ny fianakaviana roa teto efa mahalala ka inona mbola mahabiahiahy anao eo ka mety tsy nilaza izy tamin'ny voalohany efa nanambady satria izy milaza hoe ahoana ny ilazana aminy karanantagny izy de zavatra hafa ndray fa ny tena tsara alohan'ny tena hoe amatorana mihitsy tena hoe amaty fa ny fanambadiana hoe misy fanamasinana tsy ny fisoratana de tenenao aminy marina fa zamandaingy so de olona hafany hoe ivadinao ny olona efa nanambady any ve sanatry ny vava aladiny lela any amin'ny fanamasinana na any amin'ny fisoratana vao teny hoe ito fa malala fa kay ty vadiko ty olona efa niteraka ka zany ndray tsy vonana ny anambady azy tsy vao mainka alosa tsy aloha de ny meloha zay ny fampatokisana tianao amin'ny efa klema misy aminao rahazaina hoe klema zay de zay ny itiavany anao fa aza mba manafinafina ma tsisy raha tsotra ny mpandainga tsika ihany anga ndre matovolaviany ny malagasy hoe alao mifanena amin'ny mpamosavy zay mifanena amin'ny mpandainga mba eritrereto nge zany hoe mifanena amin'ny mpamosavy zany za vavy 13 taona fa mamanay tsy mba matoky ahy mihitsy de lasa tsy manana liberté mihitsy de asevo miaina ty fandarany ny renao fa izy ny tompona andraikitra raha mivoanao eo amin'ny fiainany ianao izy tsy nanomana anao mihitsy izy olombanina fa manomana anao ho sahirana eo amin'ny fiainana asevo enony ty de am'izay fatany tsara inona ny andraikiny fa sao de mitsitsioka fotsiny hoe afamaina am'izao fa izy ny tompona andraikitra am'izany fa meriny ny alatsinainy alina de amin'ny YouTube sy amin'ny RDP Live koa afaka mahita izy raha ohatra ka afaka mijery an'izany za lehilahy 13 taona tena mampiravo za manaraka tsy tapaka mba hovaniny za marina daholo ny voalazanao efa niovy za fa misaotra anareo fa simba ny tokantranoko raha tsy teo ianareo saotra tompoko ianao ny isaorana hoe mahatsapa hoe misy lesoko ny fiainana de ndeha ho areniko zany ny tena zava-dehibe zany ny atao hoe olona tompona andraikitra ary zany ny atao hoe mahavanina za efa 7 taona zay no niasako an-trano de efa inimbalo ny findra nandritran'izany de tsy salama dokotera zao no hipetrahako de tsy miraharaha koa izy mbola mba te hiresaka amin'ny generaly manokana vehivavy 20 taona no manoratra mangatafo taona ary za toko de mahafantatra mpivady raha vao miady de lasa le ramatoa mitetiny namany mitantara any amin'ny namany de tena tatarainy any daholo ny zavatra nataon'le vadiny fanontaniana azo atao ho mpivady ve zany tsy mety zany tokantrano tsy ahaka imezan'ny olona fotsiny ataon'ny olona fisahan'ny olona hitondron'ny olona lamolotra kozina koa zany vehivavy tondron'ny olona lamolotra zany tsy mety zany eto aminay misy olona mpampiasanay de ohatra ny be felonana ny nanambadianay fa mody isanandro zay de tsy tiany mihitsy no sady tsy mba nanome trondro taminay mihitsy fa asany ambony no tokantranonay tsy azoko za koa tsy de mahazo loatra inona dirany trondro am'izany ny zanako toko efa tsy mbo mino trondro zanako tompoko efa taona de tsy matahotra be desina mihitsy fa rehefa kapohina de manohatra foana izy mba toroa hevitra tompoko mariako fa ny dadany de mamy foana de vao miteny azy ny dadany de ozy hoe le mamy lavo ty le mamy lavo ty ozy de mangatafo taona de hoe toany amiko zay zazy zay ity no maranantsika ny famakina ny SMS am'izao fotoana izao inganingany andeha tsara ny telefoninao mba lazao amin'ny ankapobeny tokony diram-bola ohatrinona ny vola miditra amin'ny efa mianatra amin'ny sehatra hafa ndray ngamba le izy ny zao foana ny ataoko tenentsika eto ndre matovilavy la loha ranom-bola ray fotsiny miditra amitoka tsy maintsy sahirana nareo fa io namen'Andriamanitra talenta ianao de ozy loha ranom-bola roa telo efatra azonao atao tsara raha manana finiavana ianao satria io efatra amby 20 le lazaiko foana hoe mizara telo misy valora iasana valora ialana tsara valora hitrandrahanao mihitsy an'le talenta napetraka Andriamanitra mba hisiny fidiram-bola hafa akoatry ny karama isam-bola zay fa efa tsy manao an'izay ianao de azakaka ianao raha zay
Ialana tsiny SMS tsy voavaky be dia be ireo. Hita ireo tsika ny tapany fahatelo. Ny olombanona olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Ny 02022 443 90 na ny 02022 442 09 ndara telefona idirantsika mivantana ao anatin'ny fandarana amin'izao fotoana izao somary misisisika kely ihany tsika satria be dia be ny mpiantso. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Mba ovaninao? Mba ovany. Tsika rehetra. Za tompoko manana olana be mihitsy. Yeah. Tamin'ny mbola kely zany zay dia efa nisaraka ny ray aman-dreninay dia mirahavavy zay. Dia mbola kely zay dia maty zany ilay ray tapoaniko dia mamanay nanambady. Dia niteraka anankidimy ry zareo. Dia za tompoko ny asa dia za zany tsy mba mahita hoe fitiavana na amin'ny ray aman-dreny dia manana olon-tiana zany amin'izao. Dia faminay compte Facebook zany zay dia efa miaraka zay fa mbola kely kosa dia efa mpinamana dia miaraka zay zany amin'izao dia izy milaza hoe tsy manao FB aho izy fa simba ny telefonako nefa jereko izy tompoko amin'ny ligne foana dia jereko zany misy vehivavy publie sarany dia nanontaniako zany izy hoe fa ahoana ho aho izy sipako taloha izy efa nisarako zay fa matokisana fa zaho izy tena tianao dia inona tompoko ny ataoko fa za tsy tiako tsony zany hoe hiainana ny zavatra efa niaina mamanay dia te hanadino an'ilay olona dia inona nataoko hoe tokony atokany azy ve sa tokony hisarako zay tompoko. Le izy azonao safidinao mihitsy le izy zay mavesa-danja aminao atao. Za tsy afaka hiteny aminao iloza izy na tohizo fa tena zay safidy tsy maharesy lahatra anao ka rehefa tena napakevitra anao hoe tombavaka mangata hevitra amin'ny fanahy masina hoe inona ny zavatra ataoko Andriamanitra. Manoro hevitra anao ny fanahy masina anaka fa za misalasala mihitsy mivavaka. Miarahaba tompoko. Manaona tompoko. Mba ovanina tompoko. Mba ovanina tompoko. Tsika rehetra. Ya. Manana olana. Za zany efa zato zany efa tany amin'ny generaly kasika ny olana iny. Manana zanaka koatin'le vadiko telo aza mihaino radio ianao, aza mihaino radio azafady. Zazy mihitsy satria zanako ohatrany zanaka reta zany efa tsy eo an-tsaiko mihitsy zany atao hoe sarabady. Dia eo ny olana inona ny tokony atao amin'izany satria zanaka eo ny koa raha tsy fanariny zanany. Dia ny reniny zanako zany efa nanambady dia napetany eo amin'ny ray piso reniny ny zazy. Dia izany manarika azy mianatra indraindray nefa lasa olana dia tsy maintsy lasaina atao tany hoe andeha kely dia any zany ny olana be olana mila fanampiana. Tsika rehetra tompoko zay zavatra tena azonao tanterahana atao sady tsy manimba ny asanao nefa koa afaka mifandray amin'ilay zaza. Mety hoe raha ohatra ka voatery mety hanimba ny asanao amin'ilay hoe tsy maintsy miera manao an'izao asa loatra fa ny amin'ilay tokantrano. Any amin'ilay tokantrano. Eny ka ilay zanakao raha ianao ihany iny fa miteny ny zanakao tsy arianao. Dikan'izany manana diditra andraikitra aminy ianao. Dia zavatra ray na inona zavatra mitanga ilay reny zanakao efa nanambady hafa ny zanakao foana. Ary raha ny tena marina arakaraka ny taonan'ilay zaza amin'izay fotoan'izay dia mety hoe ianao ray niteraka azy ny tokony hita zaza fa tsy ny dadabeny sy ny bebeny. Raha ny tena marina zay ny tena izy. Tsy ny dadabeny sy ny bebeny fa ianao zany tsy maintsy mandamina sy mandrindra ny fiainanao mba ahafahanao manatanteraka an'izay hoe maharay anao ary mahazanaka an'io zaza io no tsy maintsy andaminanao ny fiainanao. Zay dia ianao no tena mahalala an'izay hoe tokony hanambady ve ianao, tokony tsy fantatro tokony mifindra trano eny akaiky ny sekoly misy an'ilay zaza ve ianao sa inona amora an'le fiainanao mihitsy zany ny tena eritreretiko satria misy ny asa eo nefa le zanaka, misy ny didy sy ny andraikitra tsy maintsy mipetraka aminao. Zay ny ataoko hoe ansafidinao zay zavatra torohevitra moa no tenenao dia zay ny torohevitra ataoko aminao na mitady fianarana akaiky ny toeram-piasana na
ihany ko hoe tena hoe mipetraka any aminao koa le zay mbola averiky foana tsy ny ray be sy ny reny be mihitsy na avy any amin'ny lafiny reniny azy fa ianao no mbola manana zo feno sy tanteraka amin'io zazy io no ny ray be sy ny reny be miarahaba tompoko miarahaba tompoko mba hovanina tompoko rehetra tompoko za tompoko manana olana nisy olana araka tamiko zany tany amin'ny province zay no mipetraka de avy eo zay nahazo affectation no taty tanà de nangataka zany ray aman-dreniko hoe tongavinareo mifampiresaka na manao fomba rehefa hiara hipetraka ohatran'io de le olana araka tamiko zany tsy mety nandeha tamin'ny ray aman-dreniko mihitsy de avy eo zany ody taty amin'ny ray aman-dreniko za de niantsana izy hoe zaho izy verina any amin'ny province andray fa andao tsika andeha de tonga avy aloha tianao miresaka amin'ny ray aman-dreniko vao mandeha tsika de ozy izy hoe tsy afaka ozy izy fa za fa tsy maintsy andeha zao fa efa lasa de efa lasa izy de ny tiako antaniana zany hoe ina tokony ataoko hoe hijanona atao amin'ny ray aman-dreniko ve za sa andeha anaraka anazy aza manaraka azy any ianao aza manaraka omeo azy sana omeo azy zany ray aman-dreninao zany mbola tsy azo antoko zany lehilahy zany raha tena vonona izy de tsy hita ve izy adiny ray na adiny roa ataoko hoe alohan'ny andehanany mandeha makany amin'ny ray aman-dreninao fa matotso mandeha makany izy olona tsy vonany any miasina sy azany ray aman-dreny midikan'izany aza manaraka azy any ao ampijaliany ihany fotsiny ianao efa fatany manko amin'izay fotoana zay hoe kon ray aman-dreninao raha tsy ajanaoko ina moa ny anajany ianao zay mihitsy olona tsalatsainy foana any ianao do sahirana miarahaba tompoko mba hovanina daholo tompoko tsika rehetra tompoko afaambaiko manana mihitsy nyteninao mo général na momba an'le iny lehilahy sosivavy tokony fitovy mihitsy ny toetra fa zany mitola raha teny fa raha mitovy ny toetra de lanambaniny akoho mikotrika ozy mitola de faharoa manarakaraka an'izay mba davao kely hoe général natao hoe velo rano fa ohatrany tsy de mazavazavatra azy de makasitaka indrindra tompoko inona anao zavaina velo rano ay ny velo rano raha vao manao velo rano zany tena misy karazana endrika ivelany mihitsy iny tena mandeha makeny moron-drano ny raha ny tena marina ny tompoany hoe velo rano velesina mihitsy ny rano ka amin'iny rano velesinao rano mandeha velesinao iny no manao an'le fanekeny ianao manao an'ity velo rano ty aho fa anatanteraka an'zao ary zay ny mahatonga an'le hoe zay mivadika aloha kely ila zay tena fiteny malagasy velo rano-bazimba ozy ka zay mivadika aloha kely ila ndikan'izany mety misy fahavoazana na de eo amin'ny toe-batana azy de ny toe-piainana moa de voamaika koa zavatra voamaika koa mampatahotra be ka zay ny tena dikany fifanekena hotazonina mandramaty ny velo rano fa tsy ataotao foana iny rano mandeha iny tsy miverina tsony ohatran'izay zany hoe rehefa netiny iny rano mandeha iny mivelo rano nataonao de any iny zany tsy miverina tsony iny fa de tazoninao mandrakizay zay le velo rano miarahaba tompoko miarahaba tompoko mba hovanina tompoko tsika rehetra to ento anaty olana ohatrany hoe zao zany le izy mafimafy kely azavady zao zany le izy hitanao za zany tamy mbola kely voateraka mihitsy de efa tsy nahita siriko de am'izao zao zany efa lehibe matsapa hoe mafimafy kely azavady am'izao zany za efa lehibe de matsapa hoe te hitady azy de efa ny antaniko mamako tsy mahafantatra misy azy akory de inona mba sosikety azonareo anampianahany zany le izy raha toka tsy mampaninina anao de mahita mihitsy fandaharana amin'ireny fahita lavitra ireny tsy tadidiko fahita lavitra iny no manao azy mba hoe hiaraha mitady zay mihitsy le fandaharana ombay mitady de teny any mihitsy ianao hoe za koa de efa zao taona mba tia hitany raiko mety ho hitany ao ny tarehanao mety ny avany mandeha tena nanahary zay le tovolahy marina mafy de mety ny olona no anampy anao fa raha ndreninao hoe mety hoe kozara tsy malala zay misy azy zay ny zavatra torohevitra azoko ataonao le ombay mitady io tena ahitana olona mihitsy zay zavatra raha ohatra koa ranao amin'ny Facebook ohatra tena miteny izany hoe ale ao ny sarinao de lazainao hoe za koa de tsy nahafantatra ndraiky raha mba misy olona mahafantatra le tarehanao manko mety misy anahafanao azy de ny olona mahita an'iny na ny avany teny hoe tikatra ny zanany zay zavatra fa tena misy zany zavatra any ary tena zavatra hita mihitsy ao amin'ny fiainana zany hoe misy zanaka rehefa lehibe de mitady ny rainy mety koa hoe ndray tapo am'le reniny koa mety mahafantatra hoe ty niaraka taminy ianona niaraka taminy taloha
fa le ramatony tsy te hiteny tsy hiteny fa mety retapo amirenao reo eo any koa azo antanina ohatra fotsiny ny amako zao fananteneniko hoe io zanaka ao rehefa lehibe matyn'ireny olo eo ny saram-panambadiana hoe tsy nahita ny zanany akory le rain-janany ohatra de tadidio fa hanambady io rehefa hanambady io tsy maintsy apetraka ny tetiarana hoe avy aiza ny fihevin'ny lafiny reny avy aiza ny fihevin'ny lafiny ray mba farafaratsiny mba fatany hoe olona avy ery ananina ny rainy na tsy hitany maso ary hoe zao ny taranaka avy ery ananina izy fa tena ataoko hoe ara-tsi-panahy ny manafina an'izay le hoe fiaviana misy ny lafiny ray zay tena ra-tsi-panahy misy am'le zanaka satria olona norona tokantrano ahoana ny ambade malagasy anie andriamatoa Flavie amin'ny kabary de tena miteny mihitsy zay de tsy mihinan-kena tsy patra fiheviana ary tsy metrapy amin'ny tsy azo tsy fantatra zay ny antony satria taranaka anao laina ary trimotrika raha vao miteny an-tantarana tany eo foana le hoe tarazo zay ny ilana an'le izy ny antso manaraka indray ary 22 443 90 na 22 442 09 miaraba tompoko salama tompoko vaovanno vaovanno tompoko zany manana zanakaravavy manana soko vavy zany de nanambady izy taloha de miteraka ray rehefa taterina zany de misaraka izy roa de miteraka roa amina lehilahy fandray izy de tamin'ny volana May 2017 maty le rain-janany voalohany de mitady amigasy zany le fianakaviana hoe aiza le zaza fa tsy navelan'le zokona hitan'ny fianakaviany le ray mihitsy de rehefa miteny azy zany mba hoeto any mba teneny fa olona efa 20 taona ve de tavelanareo fapiran ray aman-dreny de miteneny hoe za miseho milay rehefa raha ohatra velonareo de reto any raha vitanareo ny fianarany sady efa manelingelona anay koa efa tsy avelany ho any amin'le fianakaviam-badiny de ina totoko mba tokony anadiko azy le izy zao ny zavatra teneniko mitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny zazana teraka fa tsy mipetraka mihitsy hoe ka tsy nandray andraikitra taminy ka tsy mahazo mahita azy na tsy mahazo mikarakara azy trony tsy azo atao mihitsy ny torany tribonaly raha toka tena hoe voamarina fa tena zanany io tsy manana zoany zany mihitsy zany ray ny mpianakaviany zany aza manaonao foana zay mihitsy tenenina azy ary na io zazy io raha manana zo iteny amin'ireny hoe za mila mahafantatra ny fianakaviany dada mety ho tonga saina izy amin'izay fotoana izay mety hiteny izy za ihany namelona anao ka zay rainao nanaonao avy alao hitabataby ao fa manana zo feno sy tanteraka izy alalany rainy sy ny fianakaviany rainy zay zavatra ray miaraba tompoko manahoana tompoko mba hovanina tompoko alo ya tapaka averina ny fandarintsio averina moa zany fa hitantsika ny RDP live na any amin'ny YouTube iny tompoko miaraba tompoko lehilahy tsy saropiary ve tompoko aza lazaina hoe tena tian'le olona miaraka aminazy sotra tompoko ny lehilahy tsy saropiary ve azo lazaina hoe tian'le olona miaraka aminy ny alody zay foana apetraka zay maresy lahatra ahy ny fampatokisana fototry ny fitiavana rehefa tsy nisy fampatokisana tompoko na anao ina na nonina de tsy tia olona io metsara vela ty fotony mody milaza hoe ty faty ny fampatokisana zay mbola averiky foana na eo ampivady na eo ampianaka ny tena mahatonga ny akisy tsy tamana ao an-trano de satria mahatsiaro izy fa tsy misy fampatokisana avy amin'ray aman-dreny mikasikasy fa sarotam-piaro anie ilainy fa ny tafahoatrany tsy mety zavatra rehetra raha vao tafahoatrany iny nanany gâteau tianao fa mamy io raha vao mihinana anakiroa sy telo amin'io de marary ianao fa ilainao le gâteau ilainao le mamy ohatra zany koa ny sira ohatran'izany fa fahasarota Andriamanitra ny saro-piaro tamin'izany ny voalohany indrindra fa ny zavatra tafahoatra io zavatra tsy mety indrindra io karaha vao tafahoatra izy de tsy mandeha milony intsony eny karaha vao tafahoatra izy de zay ny ahitana hoe tsisy fampatokisany zay ny ametrahako azy mazava loatra ny teninao raha vao tafahoatra de tsisy fampatokisany fa matoa marina hoe saro-piaro izy fa tsy tafahoatra araka ny tenenao zany hoe mbola ho ihany le fatokisany miaraba tompoko salama mba hovanina tompoka zay ihany le te tiako antaniana mantsy hoe efa tsy nandeha za fa nijanona izy efa lasa de niteny izy hoe andraso eo ary zaho izy fa tsy maintsy alaiko eo ianao de ny problème koa za efa niteraka anankiray de dada koa zany lasa problème be ho anay eno ho niteraka ray taminy ve sa tamin'ny olo-kafa ianao tamin'ny olo-kafa ka tamin'ny olo-kafa fa tsy zanany le izy de le za tsy mafoy any dadanay le dadabe sy bebeany
dia za koa nefa tsy fony le zaza dia tsy hitako mihitsy zany zay ho atao hoe andeha hijanona izy nefa milaza fa hiverina ihany akanazy zany rehefa tena tsy manaiky le ray aman-dreny. Iny e, ka zay ngeo e rehefa miverina izy a akanao dia tsy maintsy miseho amin'ny ray aman-dreninao fa raha hoe teny atsokosoko izy ianao na izara ny toko hoe rainao niteraka anao tsy anaiky ah alao dia atao mazava le izy tsy anaiky an'izany mihitsy ah afaravaratsany misy fanajana sy fampatokisana mihitsy hoe ny janako ndeha hoentinao any alavitra any dia tsisy fanajana tsy hitako akory na tarenao tsy hitako akory sy mba hoe fomba fanajana nataonao tsy mamela ny janako andeha any raha ohatra indray izy mandositra zavatra hafa zay zay indray zay zavatra hafa ia antsy manaraka indray re maraparana antsika ny fiarahana amin'izao fotoana izao miarahaba tompoko mba hofanina fitaovana eny tompoko tompoko miainao anao za io zany manana problème kely eny tompoko ny ino ty zao misy olo zay zany efa fantatro efa ela be izy dia nanao hoe tia tapaka ia tapaka sady faranantsika amin'ny ihany koa ny antso efa tapaka zay ia ore tena tapaka tanteraka iny ary tsika dia ny zavatra andresantsika teo moa andre matofo laviany dia hoe mila mifankalala tsara ny tanora hivady ny lafiny momba ny lehilahy hoe inona ny tsara ho fantatra amin'ny lehilahy amin'ny hoe inona ny zavatra na fihetsika tadiavin'ny vehivavy amin'ny lehilahy amin'ny herintsika dia hoe inona indray ny fihetsika sy zavatra tadiavin'ny lehilahy amin'ny vehivavy zay izy dia mifamino tsara mifandanja izy amin'izay fotoana izay reto ny tadiavin'ny vehivavy amin'ny lehilahy dia amin'ny herin'izay tsika mba metrika hoe inona ny tadiavin'ny lehilahy amin'ny vehivavy fa rehefa mazava tsara zay mirindro io tokantrano andre matofo laviany afatra farany ary afatra farany momba ny tsy fantatrao ny tiako lazay momba ny Saint Valentin rapitso ny afatra farany dia zao satria rapitso ny andro ny mpifankatia dia fa zao ny fifankatiavana ilaina ny fitiavana ilaina fa zao mahaiza tandro tena ny apetako tsara amin'izay fa tsy hoe satria andro ny mpifankatia dia manaonao foana ny mpivady raha ny mpivady hafa ny mpivady fa ny mbola tsy mpivady oka izanony eo amin'le hoe mifanasa miara misakafo fanomezana miaraka mijery sary mihetsika na etsetreetsetra fa nanao firaisana ranofo azafady tompoko tapitra ny fiarahantsika tamin'izao fotoana izao ankasitrahantsika rehetra niaraka tao anatin'ny ora iray raha ty ona ny generaly ianao satria nisy vitsivitsy any ndre ola zay nataony hoe tongava amin'ny resaka zay dia afaka miantso ianareo aloha ny 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony generaly dia atso izy isaka maraina amin'ny fito sasangatra amin'ny valo ary nitolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa rehefa azonareo generaly dia omeny generaly fotoana ianareo dia ajao zay fotoana izay zay omeny generaly ianareo zay mba azahoany mandray ianareo amin'ny fotoana zay omeny ianareo ny fantarantsika dia miverina amin'ny alatsina ny alina mandeha amin'ny YouTube na amin'ny RDB live kosa manomboka amin'ny tolakandro rehefa aveo no anarahantsika an'izay prenao teo ny lafin'ny teknika dadino naka ny sary dia mihaja koa ny kirikety tany amin'ny sary tany dia manome fotoana antsika rehetra ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko veloma tompoko mba hovanina